Des producteurs prospères pour une nation bien nourrie. Miarabantsika rehetra indray manaraka ity fandarana mavoka-tsefo karinay eto anivony sampandrarano ny serasera ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana ity iresaka mahakasika ny zava-bita ny fandaharan'asa PLAE na ny fandaharan'asa miady amin'ny vokaonirika ny nofotany isika ato anatin'ny fandaharana koasaina ary anareo anaraka izany hatramin'ny farany ndahoary. Iray amin'ireo firenena hiaran'ny tsindry amin'ny fiovavan'ny toetry ny andro izay misy fiantraikan-dratsy amin'ny vokatra fambolena sy fiompiana i Madagasikara. Sakana sy manohitohina ny fiveloman'ny tantsapamokatra izany. Ka ezaka lehibe ataon'ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana miaraka amin'ny fandaharan'asa PLAE izay vatsy ny KFW vola ny amerenana amin'ny laony ny endri-tany sy ny ala eo ihany koa ny arovana ny nofotany sy ny sahandrika tafiditra ao anatin'ny politika ankapobeny fanjakana amin'ny fampivoarana ny famokarana izany. Izany dia manamafy ny fandraisana anjaran'ny Madagasikara amin'ny hetsika fanarenana ny ala sy ny tontolo manodidina mba hanarina ny tany izay efa trotraka ka ho azo amokarana sy hisy ala indray. Efa antaonany maro teo amin'ny 20 taona mahery moa ny nisian'ny PLAE ny asa teto Madagasikara ka faritra enina no iasan'ny ny andiany fahaenina amin'izao dia Idiana, Boeny, Betsiboka, Amoromani, Matsiatrambony ary Iorombe. Sehatr'asa maro no entina ao anatin'izany ho fanohanana ireo mpahazo tombotsoa amin'ny fanatanterahana ny asa fanarenana. Somary fangazangazana ihany le tany satria ny PLAE moa arak'izay dia natao hiasa amin'ny toerana efa tany efa simba izany hoe efa miasa amin'ny atao hoe terre dégradée mba hanarenana indray izany izay tany izany. Mainty jerena hoe inona ny karazan-kazo mety haniry amin'ilay toerana izy efa atao hoe tany-kotra izay. Kininina hitantsika ity izao tsy ilay mahazatra antsika fa ity ilay atao hoe eucalyptus maculata izany hoe noezahana ihany koa izany ny hoe mba tsy ho tokam-bolo ilay zavatra maniry eto fa na hoe monospécifique fa ahitana karazana espèce forestière ambolena eto izany dia izay mahatonga an'izy hoe noezahana misy karazany zanakazo enina izany no maniry eto izao fa ny ankamaroany moa izany dia ny acacia sy ny kininina. Misy ihany koa ilay hoe hazo maina na hoe caia sénégalensis moa izany no ambolena eto. Izay izany atao anatin'ny hoe mba hisian'ilay karazany zavatra maniry eto. Miova ny toetry ny andro ankehitriny, tsy voatrandraka araka ny tokony ho izy ny tany ka noho ny tohana nentin'ny fandaharan'asa PLAE dia mitombo ny fahalalan'ny mponina momba ny fiarovana ny tontolo iainana. Ny roso nambolobetsaka izy ireo, voatrandraka ny tany ary efa nahita vokatra betsaka ankehitriny hatramin'izay niarahany asa tamin'ny PLAE. Tamin'ireo nanao voalohany aloha tsy d'accord mihitsy satria sao dia mba lasa ny fanjakana ny tany, sao dia mba satria enikeny izany hoe io raha vao hoe reo ny asan'io dia reo ny amboly an'io reo ampipiny eo nareo dia lasa ny tany io dia tsy nanao mihitsy aloha tamin'ny voalohany fa mivadiko nandrisika anakay ihany fa tamin'ny taona faharoa ity izany dia tapa-kevitra satria ilay izy tiako za tena tia fambolena izany fambolena mihitsy ny tena iainanay dia tiako ilay izy dia nanaraka an'ilay torohevitra rehetra izany ary amin'ny antsoina rozay hoe raha ohatra zao hoe manga ny eritreretina natao teto dia azo asiana voasary ve dia azo asiana fa iny voasary mila rano atondrahana dia manondraka izay amin'ny voasary amin'izao fa mino fa amin'ny heritaona dia tena ho gaga nareo raha verina eto fa tena ao anatin'ny tena vinavinanay izany ny ameno ala n'ity tanety ity mihitsy izany. Zay zany nalasa zareo misy moa ety toerana efa tompona andraikitra voalohany amin'ny teknika ety misafosafo sy mandrisika anay foana fa tena tohizanay foana ny asa ary zay fanohizana azy zay tena hoe atao ara-teknika araka an'ilay torohevitra andreo mihitsy tsy hoe atao fotsiny fa tena miezaka izany zay anaraka an'ilay teknika izay atorony zareo satria tena misy vokatra tsara tena azahoana vokatra izany ilay tetikasa izay taritiny PLAE eo anatin'ilay faritra misy izao satria tena fambolena tena hoe fambolena mihitsy no androsiany zareo fa tsy hoe zavatra hoe mandalo fotsiny fa
tena hitoerana ary mahavelona le izy. Nitondra famporisihana ny mponina amboly hazo sy hitahiry ny loharano voajanahary ny PLAE ka nitondra fiovana maharitra ho an'ny commune. Nanampy tamin'ny fiarovana ny ala sy ny fanarenana ny tany simba. PLAE 6 zany niasa taminay teto teo anatin'ny roa taona io. Za efa nanao voly hazo forêt communale any Ambopiraka izy de 350 hectara io ny vita. Ireto voninkazo maro be teto de olona eo amin'ny 700 io zany nisitraka vola tamin'ny asa zay natao teto. Zany hoe zany ny tombony zegny ny aty aminay de atiala ho an'ny vahoaka, zany hoe le environnement voaharigny ary de tombotsoa koa mivantagna amin'ny vahoaka satria mampidi-bola ny tokantrano tsiraikaraiky zay nanao azy. Voalohany zegny tamin'ny andro nazahoagna le fambolena tamin'ny PLAE izy tokantragnonakazy zegny de faniovany atsiara raha azo oharigny tamin'ny taloha. Ohatrany na tsy mandeha za aza le vokatra fa natao zegny manjary vola. Zegny le voalohany. Olo fo zegny magnantony bakao za mila zegny de fa mahazo vola. Zay zegny na tsara tokantragnonakazy fahitako. Misy ôragna hoe volaniko zegny za hitako fa tsy mahatady vola fa baka tamin'ny vokatra zay natao zegny nampidy vola. Mampianatra tsara zaho amin'ny zanako la amin'ny CV na mbala amin'ny aty mbala tonga voalohany tegna tsy pisako vola amin'olo mahazo vola. Ankoatr'izay dia natao lahara-pahamehana ihany koa ny fanatsarana ny famokarana vilona ho an'ny biby izay manatsara ny tany hatrany sy miaro ny fiparitahan'ny afo. Misy trangana motro ihany fa tsy tamin'le toerana nambolentsika azo fa mbola agny amin'ny toerana ambany agny de efa maty le motro satria miezaka zany ny vahoaka miara misalama mono afo ary io koa moa le gardien miasa de président Fokotany magnetsiketsiky be eto de tsy ahigny zegny ny haratra le asa zay vitatsika. Izy mahita atsika zao hatramin'ny volana fahiditra volana oktobra atsika zao zany mbola tsy mahita trasiny motro ito atsika amin'ity izay tany efa vita voly hazo ty. Ny PLAE ihany koa dia manampy amin'ny fanomezana zofanana tany ho an'ireo mpisitraka izay ahafahana mitantana sy miaro ny tany ka mampiroborobo ny fiarovana ny ala sy fitoniana ara-tsosialy ao amin'ny commune. Maro tokoa raha ny asa vita ny PLAE raha jerena izany dia 824 sy 3 alina hektara no velaran-tany simba voaharina, 424 sy 4 hektara ny voly hazo ho an'ny olon-tsotra, 7 sy 7 hektara ny ala ho an'ny commune, 1 sy 7 hektara ny ala sy faritra arovana, 7 sy 709 hektara kosa ny ala vatomboly ary 5 sy 1 sy 2 hektara ny voly vilona no hatsaraina. Ireo any amin'ny tapany avaratry ny nosy izay asan'ny PLAE no hitondrana santionany tamin'ny vokatry ny taopambolena 420 sy 2 raha ny taopambolena tamin'izay taona izay dia avelaran-tany manodidina ny 400 hektara no novolena sy noarenina ho an'ny faritra Betsiboka. Zany hoe ao anatin'ny fomba fiasan'ny fandaran'asa misy an'le approche RPF na le fanarenana ny endri-tany sy fandrakofana ny ala. Io tarehy maro koa dia mitsinjara amin'ny karazan'asa sokatsin'asa maromaro. Io ny fambolekazo ho an'ny olon-tokana, io ny fambolekazo ho an'ny commune na ny ala communale, io ihany koa ny fambolekazo amin'ny ala arovana izay an'ny commune ihany koa ary ny fanaterana ny ala vatomboly sy ny fampiroboroboana ny voly vilona. Eo tsy andaniny zany nefa dia miara-dalana amin'ireo asa ireo ihany koa ny resaka momba ny fanamorana ny fananantany. Izay zany mandrafitra ireo tanjona tratra ireo. Ho an'ny faritra Boeny kosa dia 470 hektara no nivolena sy noarenina tamin'ity taona 2024 ity raha toa ka 820 sy 2 hektara ny tanjona napetraka tao amin'ny commune telo. Eo amin'ny 700 ny tapa-vitana ny asa amin'ny eto amin'ny antenne. Ao ny ala communale, ao ihany koa ny fanazariana faritra rovana,
ao ny fanatsarana gijanan'omby na ny volovilla no atsaraina, ao ny alavadimbolo na ny agroforesteria, ao ihany koa ny resaka fananantany. Ao anatin'izay zava-bita zay ihany, ao anatin'izay 800 zay ny tapa-avidana tamin'ny 2024-2025 ty. Raha ny ao amin'ny resaka vilaran-tany raha napetraka ny tanjona 724 hektara dia manodidina amin'ny 730 hektara no vita fanajariana, any hoe zay no manome an'le 800 zay no lazaiko teo aloha. Mametraka tanjona indray PLE aty amin'ny faritry Boeny manodidina ny 120 hektara ao anatin'ireo sanasa zay napetraka mitovy amin'ny tamin'ny taona lasa ihany. Ho an'ny faritra Diana dia 720 hektara ny velara-tany niasana tao amin'ny distrika Ambanja sy Ambilobe. Mitondra tombontsoa ho an'ny commune sy ny mponina ary ny faritra iasany ny fandaharana asa PLE. Marina fa ny 17 sy ny 18 ary ny 14 septambra 2024 no nanaovana ny atrikasa fivoriana teo amin'ireo voamera isa-paritra manara-maso sy manjoiny zava-bita ny PLE ary nanombanana ny asa ho avy ka nankatoavana tamin'izany ny drafitrasa PTBA 2024 ho an'ny taopambolena 2024 mitoy ny asa ka nametraka tanjona vaovao ny fandarana asa ho an'ny PLE par dia ny fantarana sy fanarenana ireo velara-tany manodidina ny 507 hektara ho fiantohana ny fitrandrahana maharitra ireo arena voajanahary manoloana ny fiovan'ny toetrandro. Anajary sy anarana tany ho fandraisana anjara amin'ny hetsika AFR 100 restauration des paysages et des forêts na ny RPF amin'ny alalan'ny famokarana hazo maharitra ho fiarovana ny karazana zava-mananaina ary ho fiarovana ny mofotany tsy ho kaon'ny rika. Dia izandray ary ny fandarana mavoka-tsay tamin'ny androany isorana isika rehetra nanaraka izany hatramin'ny farany. Lohahevitra hafa indray ao anatin'ny fampiroboroboana ny sehatry ny famokarana eto Madagasikara hatrany no tanterinay ato anatin'ny fandarana mavoka-tsay. Isorana ny ekipa ny serasera ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana, isorana ihany koa ny ekipa teknika teo amin'ny fandarana asa PLE. Mamy fotoana ary manaraka indray. Veloma tompoko. Des producteurs prospères pour une nation bien nourrie.